mafaly miarabantsika rehetrarehetra tompoko a tratry ty androany ity indray dia misaotra an'Andriamanitra sika fa afaka mba hifampizara eto indray androany. Ny zavatra ho resantsika androany dia zavatra telo ilain'ny maha-olombelona. Ny olombelona dia mifamaritra amin'Andriamanitra ary ny olombelona dia tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra na manan-karena io na mahantra io na tontonony io ny fiainana na manana diplôma be ohatry ny ahoana ary tsika dia tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra. Fa isika olombelona dia natao hifamaritra amin'Andriamanitra. Hivavaka tsika rehetra tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra fa fahasoavana ny ahafahanay mandray ny teninao tahaka izao. Tena marina dia tia anay ianao dia miteny aminay ianao. Androany amin'ny alalan'ny fanahinao dia mampianara anay. Za dia tsy mitsinina kory ary tsy manana zavatra ho zaraina fa amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay fanampanazava anazava anay ny zava-miafy ny teninao. Satria raha zava-panahy dia tsy maha-olombelona mizara an'izany. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masinao. Amen. Hijery ten'Andriamanitra avy hatrany isika atao amin'ny Genesis 2:1-5 izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vofitanina mironan Jehovah Andriamanitra ny olona ary ny fofony fofinaina mahavelona ny vavoriny dia tonga olombelona izy. Mamela ianao raha mba vakintsika amin'ny teny frantsay le izy. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Hozy ny ten'Andriamanitra ary ny vofotanina mironan Jehovah Andriamanitra ny olona. Alohan'ny andraisana vofotany alohany mila tanana. Ny zavatra ilaintsika voalohany dia mila ny tanan'Andriamanitra isika. Ny atao hoe tanan'Andriamanitra dia izao mila fanampiana. Ny fiainantsika mihitsy dia tsy maintsy mila ny tanan'Andriamanitra. Matetika tsika dia miteny hoe mba meo tanana kely. Izany fitentsika matetika izany. Amin'ny teny frantsay ilay izy hoe coup de main. Ka isan'andro izany za sy ianao raha makivaky fiainana mila ny tanan'Andriamanitra. Ny zavatra ilaintsika isan'andro zavatra ilaintsika olombelona dia mila ny tanan'Andriamanitra. Ny tanana dia natao hitantana. Ka tsy maintsy mila ny fitantanan'Andriamanitra za sy ianao isan'andro. Satria ny nanomboana ny fiainantsika dia nanomboka tamin'ny tanana. Ny pozina rehefa ny fanaratsy dia izao hoe rehefa mba metimety kely ny fiainana, rehefa manam-bola, manan-karena, rehefa mba mety ny fiainana dia tsy mila an'Andriamanitra intsony. Tsy mila fanampiana avy amin'Andriamanitra intsony. Izany tompoko ny mahatonga antsika hoe rehefa maraina dia mivavaka satria ny dikan'iny dia izao tsy vitako ny fiainako fa mila ny fanampiana avy amin'Andriamanitra. Rehefa tsy mivavaka izany ianao rehefa maraina dia tena miteny amin'Andriamanitra hoe vitako ny fiainako fa tsy mila an'Andriamanitra. Za tena miteny hoe ilaina ny harena fa ny harena tompoko dia tsy mahasolo ny tanan'Andriamanitra. Faharoa ny zavatra ilaintsika faharoa ilaintsika olombelona dia formation. Hoe et l'Éternel Dieu forma l'homme. Tsika olombelona dia tsy maintsy mifamaritra amin'ny atao hoe formation. Ny fiainantsika mihitsy izany mifamaritra amina formation. Ny atao hoe formation dia izao famolavolana. Misy karazany roa ny formation. Misy ny atao hoe formation théorique ary misy ny atao hoe formation pratique. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo formation, tsy maintsy mandalo famolavolana. Ame ohatra vitsivitsy reny olana lalovantsika reny dia tsy olana ny anaran'ireny fa formation. Ny ady atrehantsika dia tsy ady ny anaran'ireny fa Andriamanitra te hiforme atsika. Mampianatra antsika ny heritena, mampianatra antsika handefitra, mampianatra antsika tsy hamaly. Mety misy tsy rariny mihitsy ny lalovanao amin'izao fotoan'izao ataon'olona. Fa izao Andriamanitra mpianatra antsika handefitra, Andriamanitra mpianatra antsika hangina. Ary izany mahatonga ny Baiboly miteny Andriamanitra niady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Formation izany ireny zavatra lalovantsika. Ny tsy fampiana izay lalovantsika ihany koa formation ny anaran'ireny. Be dia be ny risika raha hotohizantsika fa amin'ny fotoanantsika moa dia manapetra. Tsy maintsy mandalo famolavolana ny olombelona tsiraray avy. Na tsika olombelona ary dia izao tsy maintsy nandalo famolavolana naka vofotan'Andriamanitra dia nivolavolaina. Zay vao nisy endrika olombelona tahaka izao. Ka matoa Andriamanitra mamolavola antsika amin'ireny zavatra be dia be ireny dia te hanome endrika amin'ny fiainantsika izy.
na iza dia tsy maintsy mandalo formation. Ary zany tompoko ny anton'izao formation biblika anie zao ataontsika izao hoe tena marina dia zao Andriamanitra te hanome endrika amin'ny fiainantsika. Zavatra ilaintsika olombelona fanteriny dia zao mihetsika ara-panahy ataon'Andriamanitra. Vakintsika amin'ny teny frantsay ihany. Et Dieu souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Zany tompoko ny atao hoe etsik'Andriamanitra mitondra fiainana avy any an-danitra. Tsy hoe nampiasa ny tanany fotsiny Andriamanitra dia namolavolatsika olombelona, fa nisy etsika manokana mihitsy nataon'Andriamanitra, nisy etsika ara-panahy manokana nataon'Andriamanitra, zay vao lasa olombelona isika. Ny hafatra zany dia zao, na manao ahoana ny fiainantsika na manao ahoana, na manan-karenitsika na atonotony ny fiainantsika na sahirana isika, na manana ny zavatra rehetra isika na tsy manana ninina, na manana diplôme tsika ninina nanantsika, ninina tsy ananatsika, ninina fitiavan'olona tsika, ninina tsy fitiavan'olona tsika, dia mila an'ireo teboka telo ireo tsika. Tomboka androany aza mivoaka ny trano raha tsy mangataka ny herin'Andriamanitra. Ivavaka tsika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nandray ny teninao ary manokatra masom-panahinay ianao. Amin'ity androany ity Andriamanitra dia mangataka aminao izahay, raiso an-tanana ny fiainanay. Afaka miteny ianao amin'izao fotoana izao hoe Jehovah Andriamanitra, raiso an-tanana ny fiainana, raiso an-tanana ny fiainanay mianakavy. Raiso an-tanana ny fiaina tokantranonay. Ndao tsika hivavaka amin'izao vanim-potoana mafy zay mahazo atsika mianakavy zao, mbola mitohy izao ny confinement, nefa ny ampela-tanana efa meritra. Ndao mahivavaka tsika amin'izao fotoana izao aoka ny tananao mihitsy ny Andriamanitra, miantehatra amin'ny tananao zay, tsy miantehatra amin'izay ampela-tananay izay, fa miantehatra amin'ny tananao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia hiteny Andriamanitra, ny zavatra mampatahotra anahy dia apetraka eo ampela-tananao, ny zavatra mampanahy ny fiainako dia apetraka eo ampela-tananao. Ndao hivavaka tsika Andriamanitra, ny zavatra mampanahy dia apetraka eo fena ampela-tananao ny fiainanay. Manao ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra antsika rehetrarehetra naharitra ny aino raha nafinaritra anao ny vidéo dia afaka milike anao ary afaka mipartager maximum mba ho marina hitan'izany dia mirary soa antsika indrindra tompoko. Veloma tompoko.